Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Miareta amin'ny fahoriana, mareta amin'ny fivavahana. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao eram-po, eran-tsaina, eram-panahy izay ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro. Raha mbola nomenao tombonandro fahavelomana indray, nahatratra izao maraina vaovao izao. Ary mbola notafianao hery, tanjaka fahasalamana ihany koa. Ka mbola afaka hivavaka aminao eto ankehitriny. Iantso ny anaranao, idera sy ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao. Ary koa iankohaka sy anoroka ny tongo masinao. Mba hiarahabanao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Makasitraka indrindra ihany koa zay Jesosy malala. Mbola afaka miandrandra isanandro ny fitiavanao, ny famindramponao, ary koa ny fanatrehanao amin'izay rehetra toerana misy anay, amin'ny asa rehetra izay ataonay, mba ho tanteraka sy ho lavorary ho voninahitsy ny anaranao. Ankehitriny Tompo, faly izahay andreny afatrao, ampianatra sy hanoro lalana anay, ampahery, ampantanjaka anay, anazava ny fosy sy ny sainay, ary hiaro anay amin'ny ratsy rehetra, mba tsy ho lavy eo amin'ny fiainanay rehetra izay. Ko amin'ny talao aminao izay Tompo, barakofy ny herin'ny fanahy masinao izay hamonto anay tsirairay avy. Ahatakarana ny sitraponao, ka hanavaozanay sy hanatsaranay ny fiainanay ray manontolo. Dia mitenena aza Tompo, fa efa mangetaeta andreny fampianaranao izay olonao rehetra. Amen. Dia mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ny anaran'ny Tompo riavana. Ary koa faly manonona ny fahasoavana omba ampiadanana, ary ny hery fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho antsika tsirairay avy. Amen. Ny teny izay angalatsika fampaherezana androandro riavana, dia izay hitantsika eo amin'ny Jeremia, bokin'ny Jeremia 5:10, ny 10:10 ka hatramin'ny 12:1. Bokin'ny Jeremia 5:10, ny 10:10 ka hatramin'ny 12:1. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon'ny teny. Loza koroneny niterahanao ahy, izay lehilahy ilanady sy fifandirana eny amin'ny tany rehetra. Tsy nampananana vola aho, ary tsy misy manana vola amiko, nefa hozon'ny olona rehetra ihany aho, dia o Jehova, nahafaka anao aho asoanao, ataoko tonga mifona aminao koa ny fahavalo amin'ny andro hitandoza sy amin'izay andro mahaory. Amen. Izany teny izany indray no angalatsika vatsim-panahy androandro riavana, mba ho fampaherezana antsika tsirairay avy. Raha vakina ity Jeremia ity, 5:10 ity hatrany amin'ny 11, dia hita tokoa riavana fa tena miara ny fahatezeran'Andriamanitra ny olona, satria sady maditra, nihodina ary tena nafoy an'Andriamanitra tanteraka tokoa. Ary dia noroahin'Andriamanitra tsy teo anatrehany intsony izy ireo noho ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia naniraka ny Jeremia ny Tompo hitondra ny teny feno loza izay anjoa azy ireo. Ary noho izany dia nilan'olona ady, ary nozon'ny olona mihitsy aza Jeremia, satria tsy zakan'ny olona mihitsy riavana ny teny izay notorian'i Jeremia. Enina dia teny avy amin'Andriamanitra azy izany, satria mantsy dia teny milaza loza tokoa no nentin'i Jeremia, ny teny milaza arety mandringana, mosary, fahababona, faharavana tanteraka. Izany no nalefan'Andriamanitra nentin'i Jeremia mba hanafaizana ny olona izay maditra, faniratsira, nafoy tanteraka an'Andriamanitra. Ary noho izany teny feno loza nentin'i Jeremia zany, dia nanozona azy ny olona, ary koa ny lahatany mihitsy. Kanefa Jeremia maha-olombelona azy riavana, dia mba nahavita ny teny ihany koa hoe loza koroneny niterahanao aho, fa nilan'olona ady aho, kanefa tsy misy manana vola amiko, ary koa tsy nananjana bola tamin'ny olona aho. Ankehitriny dia mampalahelo riavana, fa mbola misy zany zavatra zany, mbola iainantsika zany zavatra zany, satria raha toa ny mpanompon'Andriamanitra ka mitory ny sitrapon'Andriamanitra mazava, hoe isika ny hery riavana, raha tsy mibebaka mafy isika, raha tsy mifona, mibaby keloka mandadilady eo anatrehan'Andriamanitra isanandro amin'ny fahotana vitantsika, amin'ny heloka rehetra izay vitantsika. Tsy maintsy vonona isika hiala amin'izany ratsy fanaontsika rehetra zany, dia tsy maintsy ho very any amin'ny elo mandrakizay isika. Tsy ho afaka andova ny fanjakan'Andriamanitra izany isika, fa any amin'ny fiaina tsy hita, any no misy atsika. Mety tsy fantatry ny olona, mety tsy fantatry ny olona angamba, kanefa ny marina ry havana dia zao,
tsy maintsy ho very any amin'ny elo mandrakizay ireo izay tsy mino n'Andriamanitra, ireo izay tsy mifona sy mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ka miverina amin'ny tanteraka. Fa izay mino sy mankatoa an'Andriamanitra kosa dia tsy maintsy handova ny fiainana mandrakizay. Jeremia ry havana tao am-pony na dia nisy arany zavatra rehetra dia niteny foana izy hoe na iza ho tezitra tamiko na iza tsy tia, na iza tsy tia, na iza ny ankahala dia tsy hanaiky mihitsy aho fa tsy maintsy hitory hatramin'ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa noho ny amafisan'ny fon'ny olona sy ny ditrany aza dia efa nandrarany Jeremia mihitsy ny tompo nanao hoe aza mivavaka ho an'ireo intsony fa maditra ireo, aza mivavaka ho an'ireo mba tsy hitondra soan'ireo intsony. Jeremia kosa nefa ry havana teo anatrehan'izany dia mbola nisisika foana hitory ny sitrapon'Andriamanitra. Enina dia nienjehana aza satria malahelo ireo mpiray tanorazana aminy izy. Tiany mba tsy misy ho very ireo na dia ray aza fa mba samy tiany andova ny fanjakany lanitra. Tena sarotra tokoa ry havana ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra. Sarotra ka raha misy re mpanompon'Andriamanitra mitory amintsika ny sitrapon'Andriamanitra dia aza iverintsika hoe tsy fitiavana izany ka potsi-piserina ny fahotantsika. Tsarovy fa raha misy dokotera anatonatsika mahita aretina efa tena lalipaka ao anatintsika ao dia tsy maintsy izy anao izay faraherin'ny rehetra hanongotra hatramin'ny fakany izany aretina izany mba tsy hitatra intsony mba hahafahantsika mahazo ny fahavelomana mandrakizay. Raha nentin'ny Nebukadnezara ho babo tany Babilôna ny vahoaka dia nataon'Andriamanitra fiasana izy andravana ny Jerosalema hitondra babo an'i Joda. Fa Andriamanitra kosa efa nampanantena tanteraka ny Jeremia hoe izao hanafaka anao, izao no hiaro anao, enina dia ho lasa kobabo aza ny olona. Ny vahoaka maditra tokoa no atolotr'Andriamanitra ho babo noho ny fahotany fa Jeremia kosa ankasitrahako ny tompo, ankasitrahako ary arovako satria dia hoy ny tenin'ny Salamo amin'ny 1:140 manao hoe satria izao no nireketan'ny fitiavana dia hamonjy azy aho, hanandratra azy aho any amin'ny avo satria malala ny anarako izy. Raha lasa kobabo tokoa mantsy Joda noho ny fahotany dia nirehitra taminy ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary raha jerena ny tantara toko 2 ny 9:9 ny 9:7 dia tena afo tokoa no niseho tamin'izany ry havana. Izany hoe tena nodoran'Andriamanitra mihitsy ny tempolon'Andriamanitra tao a Jerosalema ary dia nidorany tamin'ny afo koa ny lapan'Andriana. Raha mba tsarotsika tsara dia zavatra efa niseho teto Madagasikara tokoa izany zavatra izany tamin'ny taona 5,700. Raha tadiditsika tsara dia nirehitra ny rovan'ny Manjakamiadana sy ny tempolon'Andriamanitra teo anilany. Raha matiniantsika ry havana dia hoe maninona aza no miseho teto Madagasikara izany zavatra izany? Ny antony dia satria be dia be loatra ny fanompontsampy ataon'ny olona maro. Marina fa be dia be ny fiangonana mijoro, saingy tsy nafenina koa ny fanompontsampy izay no tanterahan'ny malagasy tetsika roa, izany hoe nanao joro mba hanokanana zava-bita ary koa hitadiavana fitahiana maro isan-karazany. Tadidio ry havana fa tena alan'Andriamanitra izany manompotompo roa izany ka dia tsy mahagaga raha nodoran'Andriamanitra ny rovan'ny Manjakamiadana ny tempolon'Andriamanitra teo anilany. Soa ry havana fa mamindra foan'ny tompo. Be fitiavana izy ka ankehitriny dia samy efa narenin'Andriamanitra ny tempolo tao Jerosalema ary koa ny tempoly teo anilan'ny rovan'ny Manjakamiadana eto Madagasikara. Teo anoloana zavatra sarotra ny ainan'i Jeremia zany nefa dia tsy misy zavatra nataon'i Jeremia ry havana fa tsy vavaka ihany. Fantatry Jeremia tokoa fa hoe noho ny fitoriana ny sitrapon'Andriamanitra noho ny hitondra latsa sy ozina ho azy, saingy dia mbola fifaliana sy firavoravoana ho azy foana ny tenin'Andriamanitra satria matoky sy nanantena ny fiarovan'Andriamanitra hatrany hatrany Jeremia. Isika kristianina mpanompon'Andriamanitra rehetra koa, raha hiara-ny fanenjehan'ny olona ve? Raha hiadivan'ny olona koa ve noho ny fanatanterantsika ny asan'Andriamanitra mba mahavita toy ny Jeremia ve isika? Ka tsy hitsahatra ny hivavaka hatrany hatrany ary koa tsy hitsahatra hitarika ny olona hibebaka, hifona ary hiala amin'ny fahotany mba tsy misy ho very izy ireo ho tonga any amin'ny fiaina tsy hita.
raha mbola sainy hisisika ny vavaka sy nananatra an'ireo olona marobe ireo anie Jeremia dia satria izy tena nanana fifandraisana mafy tokoa tamin'Andriamanitra ka na dia nanakana azy aza ny tompo ny teny hoe aza mivavaka ho an'ireo madiditra intsony ianao mba aza hony soa dia tsy nanaiky Jeremia ry havana fa mbola miandro hatranetrany famindrampo sy ny famelan-keloko avy amin'Andriamanitra ary dia tsy nitsaitra izy nitondra ny faniriny ny fitaraina ny teo anatrehan'Andriamanitra. Isika koa ve toy izany ry havana ninona zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika ninona fahatezeran'Andriamanitra noho ny fahotantsika dia zao minoa isika fa matoana orin'Andriamanitra tsara tarendray ny temporin'Andriamanitra teo anilany rova dia matoke isika fa tsy maintsy nisy Jeremia be dehibe ny fona sy ny taraina ho an'ny firenena tamin'ny toerana maro samihafa. Raha jerena ihany koa eo amin'ny 9 sy ny 120 eo amin'ny Jeremia 5:10 ity dia hita fa tsy mba nahafoy an Jeremia tokoa Andriamanitra namonjy sy nanafaka azy izy nanafaka azy tamin'ny tanany ratsy fanahy nanavitra azy tamin'ny tanany mpampahory. Koa izy amintsika tokoa moa ry havana tsy mba maniry izany fahasoavana azon'i Jeremia izany rehefa mankatony tenin'Andriamanitra isika tahaka ny Jeremia rehefa miezaka mamerina ny olona eo amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra na dia tsy tiany vahoaka azy izany tsy hitsahatra isika hananatra azy hivavaka ho azy ary koa atoky an'Andriamanitra hatrany hatrany. Fa izay rehetra manao izany dia tsy ho foin'Andriamanitra koa izy. Ny zavatra angatahantsika amin'Andriamanitra ry havana dia izao mba ho feno fanahy mason'Andriamanitra avokoa isika ka ho tonga lasa tahaka ny Jeremia avokoa eo amin'ny toerana izay misy atsika rehetra na eo amin'ny fianakaviana izany na eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny fiangonana dia mba hivavaka hifona hamerina ny olona izay rehetra fantatsika fa mbola mania ary miala amin'Andriamanitra dia samy handray ireo famonjena sy fiarovana ary fanafahana amin'ny tanany ratsy fanahy avokoa ny olona rehetra satria tokony ho tsy ho adinontsika mihitsy fa tsy misy afa-tsy ny fanatonana amin'Andriamanitra ihany no azahoantsika fitsaharana araka ny tenin'Andriamanitra ao Matteo 2:15 manao hoe makanesa ty ampy anareo rehetra izay miasa fatratra tsy mavesatentana fa izao no anome anareo fitsaharana. Amen. Ivavaka isika. Ry tomponay sy mpanjakanay io misaotra indrindranao izay fa mbola nampafantarinao anay indray androany ny fahasarotany ny fanatanterahana ny asa fitoriana ny sitraponao. Tsy mora tokoa Jesosy satria ny mpanomponao rehetra izay nirahanao hitory ny sitraponao amin'ny olona izay mbola mania na tsy mahafantatra ny sitraponao dia tsy maintsy miaino sy mankatoa ny bitsiky ny fanahy masinao foana raha hitory ny sitraponao. Koa na inona baiko ny fanahy masinao dia tsy maintsy ho toriana na ho mora na ho sarotra na ho loza na ho fahasoavana. Tsy mora ihany koa satria rehefa voninanao ny asan'Andriamanitra dia tsy maintsy mizaka ny fanenjehana ny latsa sy ny ady mety ataon'ny olona eny an-dalam-panompony eny. Fa ny fitoriana kosa tsy azo ajanona mihitsy fa mila miezaka mandrakariva fotsiny hanana fahavononana sy tanjaka ara-panahy sy ho mora kivy fa mandroso hatrany hatrany na ho mora na ho sarotra ny fanatanterahana ny asa. Tsy mitsahatra mivavaka ho an'ny olona izay mbola voafatotra ary miezaka ihany koa mba hitarika azy ireo hifona hibebaka ary hiverina amin'Andriamanitra mba handovany ny fanjakan'ny lanitra. Makasitraka indrindra ihany koa zay Jesosy fa nampafantarinao anay koa fa raha maniry izay mpanomponao sy izay rehetra vonina hitory ny sitraponao amin'ny olona rehetra izay tsy mino dia tsy maintsy manana fifandraisana matanjaka aminao izay mba hahafahanay miresaka matetika aminao mitaraina sy mitondra izay sarotra tsy vitanay eo anatrehanao. Mangataka ny famindrampo ny fitarihana avy aminao ihany koa ary mangataka fiarovana sy fanafahana avy aminao amin'ireo ratsy fanahy rehetra mitady hanapotika anay. Tsy ho tanteraka irery nefa izany Jesosy fa mila ny fahafenon'ny fanahiana masinao hatrany hatrany hiara hitory aminay mba ho tanteraka hatrany hatrany antsakany sy andavany ny asa fitoriana izay nanirahanao anay.
mba hitenenanao aminay koa tahaka ny nataonao tamin'ny Jeremia hoe ataoko mandavarahina mirovo amin'ity firenena ity anareo, hiady aminareo izy ka tsy aleo anareo, hanafaka anareo amin'ny tanany ratsy fanahy aho ka hanavitra anareo amin'ny tanany mpampahory. Makasitraka indrindra Tompo malalo amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Hatolotra ianao Jesosy ny dera, ny laza ary ny voninahitra ambony indrindra amin'ny taona rehetra mandrakizay fa ny fahavononana ara-panahy kosa ny faharetana mivavaka ho an'ireo mbola mania ary indrindra ny fankatoavana ny bitsiky ny fanahy masina dia mba ataovy mameno anay tsirairay avy izay vonina hitory ny sitraponao. Amen. Raisoampinoana hitson-dranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina mba hatanteranareo ampifaliana ny asa fitoriana sy ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny olona izay mbola maniry rehetra. Ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Aleluia. Amen.